Miarabantsika rehetra amin'ny anaran'ny Tompo. Bevoka mialohan'ny mariazy aok'izay aroviny zanakao. Izay no lohahevitry ny fiofanana izay hoentina amintsika mety andro anio ity. Natao antsika ray aman-dreny kristianina rehetra izay sahiran-tsaina mihitsy amin'ny fitaizana ny zanaka amin'izao vanim-potoana iainantsika izao satria mirongatra be amin'izao ny resaka firaisana ranofo indrindraindrindra ho amin'ny tanora. Ka tena be dia be ny ankizy lavo mitondra voaka tsy nirina eny fa na dia ny tanora kristianina ara dia betsaka koa ny tratra. Ka dia enohatra amin'ny farany izao fanazavana izao ho an'ny ray aman-dreny rehetra ary aoka ho aparitakontsika ity video ity. Voalohany dia ny hoe aza omena pozina ny zanakao. Ny pozina dia ilay mampirisika azy amin'ny alalan'ny fanomezana azy alalana hanao fanabeazanaizana. Hoe alao ianareo manao fanabeazanaizana ho fiarovana anareo, na hoe alao omena kapoty. Ary nisy ray aman-dreny mihitsy moa zany niresaka tamiko izay tena hoe saro tezitra mihitsy izy tamin'izay no hoe aleoko lavitra manome ny zanako izy kapoty ray baoritra toy izay ahitany ho aviny ho simba. Zava-doza zany satria pozina le izy. Fa rehefa zarintsika amin'izany izy, omentsika lalana hijangajanga na rehefa antitra izy tsy ala amin'izany. Ka ny dikan'izany dia ho lasa mpijangajanga io. Ary ny tena vo sy tena simba amin'izany dia le mandrakizay ihany mihitsy. Mety ho tafita ihany izy, mety tsy ho bevoka tokoa fa le mandrakizay ihany fa ho mpijangajanga izy ary ny tokantrano dia olona ho mpijangajanga koa izy satria efa zatra an'izany. Ka izay no mahatonga amin'ny tena aza omena pozina izy. Ny faharoa dia izao resao ampitiavana izy. Ndray mandeha ravana nisy ray aman-dreny ny antso ahy. Andaontsika pastera ampiofana ny tanora resaka momba ny fitiavana. Dia fa ahoana zaho izy mampiantso foana reto zanaka anabaviko sy reto zanaka anadahako reto. Isaka ny rehefa hitako hoe le bebe tady anao sipa. Dia azavaiko hoe toy ny hoe izao avy rehefa misy mikoty dia izao, rehefa misy an'izao dia izao. Dia nisy tanora anankiray izay izy dia natsoko teto dia memery izy tamin'ilay fiofanana izy. Fa rehefa tonga tamin'ilay firaisana ranofo nanjetoka tsy niteny intsony izy. Dia vita ilay fampiofanana dia lasa anody. Ray volana taoriana izay tonga avy any izy sy mamana izy dia tonga teto amiko teto dia niteny hoe io ry tatia, bevoka io. Dia tonga izy dia niteny manao hoe fa ngara tsy efa nampianariko, ngara tsy efa niteneniko teto. Dia tonga sady nitomany ilay zaza no niteny hoe tara loatra ilay fampianarana tatia, tara loatra ilay fampianarana. Ary tena raha vao tsy miresaka antsika ray aman-dreny dia tara loatra. Tena tara loatra. Resao izy. Tena ataovy carte sur table mihitsy hoe izao mba mangataka dada sy neny, ny zavatra tena angatahany dada sy neny, izay tsy mangataka vola, izay tsy mangataka zao, fa zao aza hitondrana kibo mialohan'ny fanambadiana reo mihitsy zahay. Tena hoe ohatrany manindronantsy anay mihitsy anareo ny amin'izany. Farambola mianatra dia mianara aloha. Dia tena hoe azo tsy azonao terena izy tsy anao sipa, fa azonao atao tsara mihitsy hoe eto ty ny sipanareo. Hoe eto ty ilay sipanareo dia miaraka teneninay eto izy. Tena ataovy resaka mazava tsara mihitsy. Ny ahy moa no nataoko tamin'izany izy fotoana nitaizaka izy dia izao ataoko manao soni mihitsy. Hoe nareo tena vonina, tena ifanaiky fa tsy hiditra amin'izany manaiky eto anatrehako andao ara soniafy ty taratasy ty. Zany hoe mpanaovina engagement mihitsy izy zany. Atao reniny ainy mihitsy hoe efa nisy fifanarahana fa tsy hanao an'izany izy. Zay aloha zavatra anankiray zay. Ny zavatra faharoa dia hoe ampiofano izy. Tsy vitan'ilay resabe moralina le niteneniko teo fotsiny le izy. Fa tena ampiofano. Ary raha vao mijery tsika ny obolana faharoa amin'ny roapolo andininy fahaenina le hoe zaro amin'ny lalana tokony alehany ny zaza fa na rehefa antitra ary izy dia tsy ala amin'izany le hoe zaro. Raha jerevanao ny dika amin'ny teny frantsay dia hoe instruit, amin'ny teny anglisy dia hoe train. Izany hoe fampiofanana mihitsy. Ampiofano mihitsy ny zanakao. Hazavao amin'ny tsara mihitsy ny antony mahatonga anao miteny manao hoe tsy tianao izy hiroso amin'izany. Dia antony voalohany zao ny amin'ny ara-batana dia hoe tsy mety. Tsy mety zany hoe olona mbola vao 2 taona, 9 taona, 12 taona dia efa hitondra vohoka. Ary ny faharoa amin'ny lafiny ara-tsaina dia ny hoe simba tanteraka ny fianarany, ho simba ny avenirany, ho hisy ny enatr'olona, ho rava tanteraka izay nofinofiny rehetra. Ary amin'ny lafiny ara-panahy dia azavaina amin'ny tsara mihitsy hoe fijangajangana le izy. Zavatra tsy ankasitrahan'Andriamanitra. Dia afaka azavainao tsara maha-kristianina anao fa aza dino mihitsy fa tompona andraikitra ny ray aman-dreny hanazava amin'ny zanany ny marina fa tsy hoe mandrara be fahatany fotsiny. Dia azavaina amin'ny tsara hoe araka ny Genesis toko faharoa andininy 7 ny teboka voalohany dia nandao ny reny sy ny reny zanatohatra faharoa dia nikambana amin'ny vady ary ny fahatelo dia ho nofirahany izy roa. Izany hoe aoriana ny fikambanana amin'ny vady ny firaisana ranofo.
tsy mandeha alohan'ny mariazy ny firasana nofo fa aoriana. Dia ohatr'izany koa ny ambaran'ny tenin'Andriamanitra ny amin'ny Korintiana voalohany toko 1:7-20 manao hoe mandosira ny fijangatsangana fa izay fahotana rehetra ataon'ny olona dia ivelan'ny tenany ihany fa ny mpijangatsanga kosa dia manota miatra amin'ny tenany. Izany hoe tena saropady mahasarotiny n'Andriamanitra mihitsy io resaka fijangatsangana io. Ka mila ampianarina ny zanaka ao izany ary be dia be ny an-talatsoratra masina izay milaza manao hoe tsy andovan'ny fanjakan'Andriamanitra ny mpijangatsanga. Ka izany no antony itenenanao ny zanaka ao manao hoe fijangatsangana ny firaisana alohan'ny fanambadiana dia aoka ianareo hitandrina ny tenanareo hadio eo anatrehan'Andriamanitra. Dia averimbereno rehefa tonga ny anniversaire, rehefa tonga ny fotoana misy olona lavo any nananany dia averenony tenenina foana ny zanaka hoe mangataka izay io no mba fangatahany dada sy neny dia avereno alilo mihitsy ny sofiny oreniny aino tonga anatiny ato dohany rehetrarehetra ny mihitsy ny amin'ny hoe tena efa nampianarin'ny dada sy neny zahay ny amin'izany zavatra izany. Zay aloha ny fahatelo. Ny fahaefatra dia hoe meteza koa ny ray aman-dreny ho fitaratra. Meteza koa ny ray aman-dreny ho fitaratra. Fa rehefa ny ray aman-dreny koa no mijangajanga dia efa tsisy hevitra koa aloha fa manaraka ho azy fotsiny ny zanany. Ary ny ray aman-dreny mijangajanga dia mampiditra ilay fanahin'ny fijangajangana anatin'ny tokantrano mihitsy fa tadio izay. Rehefa mijeritsika ny tantaran'i Davida mijangajanga tamin'ny vadiny Uria izy tamin'ny Batseba. Dia izao no nataony Natana mpaminany taminy manao hoe satria anao nanao an'izany ozy izy dia izao ny zanakao dia hijangajanga amin'ny vadinao amin'ny atandrom-benanahary izao. Lasa nisy faitraikany tany amin'ilay zanany ilay izy, lasa nijangajanga koa ny zanany. Ary tao amin'ny ankonan'i Davida rehefa jerevanao ny tantara dia nisy andreo zanandreo ny fanolana tao, ny famono nisy maty mihitsy. Izany hoe lasa nisy fitraikany tao amin'ilay taranaka mihitsy ilay fijangajangan'ilay ray aman-dreny ka nahatonga an'ilay ankizy koa lasa ohatrany hoe nijangajanga fotsiny. Izay no mahatonga ana miteny aoka ny ray aman-dreny ho fitaratra. Fa raha ohatra ny ray aman-dreny ka miteny fotsiny dia mampiakatra ny zanakao amin'ny tanana ankavia fa rehefa tsy manao ianao dia misitona azy indray amin'ny tanana ankavanana. Ary izay zavatra izay mila ianarina tsara ny zavatra izay teneninao dia asivo proof fa ianao koa dia tena valeur eo anatrehanao izany hoe tsy mijangajanga izany. Ary ny faran'izay lehibe indrindra dia ny hoe eto ambavaka ny zanakao. Ny vavaka ny tena zavatra lehibe indrindra. Ambaran'ny tenin'Andriamanitra hoe tsy mety raha tsy mivavaka mandrakariva izy ka tsy reraka. Izany hoe tena eto ambavaka mihitsy ilay zanakao ny amin'izay zavatra izay. Azonao atao tsara mihitsy isaky ny miteny azy nareo miteny azy dia tonga dia eo dia mivavaka eo anatrehanao tena mandoalika mihitsy mitala hoe tompo ny mba faniriako sy angatahako aminao an'ity zanako ity. Aoka rehetra izao mba tsy ho be voka ty zanako. Atao vitan'ilay zanako ao mihitsy hoe mivavaka ho azy ianao ary tena mivavah mihitsy ho an'ilay zanakao ny amin'izany zavatra izany mba tsy hahatonga anazy ho tafiditra amin'izany. Mivavah ho izany tena zavatra mba tsy hidiranareo amin'ny fakapanahy. Ilay nofo ny fanahy mety ihany fa nofo anie tsy manan-kery malemy manko ny nofon'olombelona io ka izay no mahatonga antsika hoe tsy maintsy tohanana ambavaka ary ny zanaka ao dia tohana ambavaka fa ny vavaka no manova zavatra. Ireo ara riavana no teboka vitsivitsy izay atorantsika ray aman-dreny indray mba hahafahantsika miambina ny zanantsika amin'izany resaka hoe bevoka mialohan'ny fanambadiana izany. Raha nahasoanao izay video izay dia izarao ary asiozemena koa ny pejy marika 16 mba ahazaonao rehefa ampianarina samihafa amin'ny ho avy dia samy tain'Andriamanitra.